Coucou! Dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ny tenako. Ny resahantsika anio zany dia famakafakana an'ilay fihetsika ilay acteur manandasa amerikanina iray atao hoe Will Smith tao anatin'ny seremonian'ny Oscar, izany hoe seremoni izay isan'ny goavana dia goavana indrindra izany misy ny vedety malaza ao États-Unis izay omem-boninahitra zany amin'ireny karazana seremoni ireny. Nisy izany ny karazana ataontsika hoe incident diplomatique angamba raha ny hoe ilazana azy fa dia nahakasitanana any Chris Rock izay mpanao atsikana malaza dia malaza koa zany ao États-Unis izay nanao présentateur tamin'io fotoana nanomezana ny trophée ny Oscar io izany. Tao anatin'ny fomafana zany no nisy an'ilay fihetsika izay hoe ny mpanakanto malaza mpanao film Will Smith zany no tsy nahatana ny atezerany ka dia nanome tea-maina mandrivorivo zany an'ilay mpanao atsikana Chris Rock izay nanao présentation tamin'io fotoana io. Inona moa zany no antony nahatonga an'ilay atezerana satria teo akaikiny teo koa zany i Jada Pinkett Smith izay vadiny Will Smith ka nanatrika ihany koa zany an'ilay seremoni zany izy mivady satria nandray trophée zany i Will Smith tamin'io fotoana io. Dia hitantsika amin'izany zany ny hoe karazana zany hoe excitation zany en public en salle zany nisy tamin'izany circonstance izany satria ny zavatra nanafotoina Andriamatoa Will Smith zany tamin'ny Chris Rock izay nanao ny présentation dia ny fitononany ny vadiny tao anatin'ny présentation izay nataony zany dia nanonona ny anaran'ny Jada Pinkett Smith zany i Chris Rock ary nilaza hoe karazana atsikana zany ny amin'ny volony izay hoe noboriana tanteraka moa zany ny volony Jada Smith satria manana aretina karazana aretina atao hoe alopécie zany izy izay aretina auto-immune izy io dia mihitsana tanteraka zany ny volon'ny olona anankiray ka aretina izay hoe manahirana satria sarotra dia sarotra zany ny mitsabo aretina ohatran'izay satria manandrifindrify ihany ny ataontsika hoe ohatran'ireny hoe homamiadan'ireny zany ny fombafomba ny ilay aretina ka dia hoe hita zany fa zavatra mampalahelo zavatra manahirana zany ny fianakaviana ny Will Smith izany toe-javatra izany kanefa dia nanaovan'ny Chris Rock atsikana zany ny momban'izay dia ny hoe rahoviana zany ianao no andeha ilalao ny film izay nizoevany Demi Moore moa zany dia actrice malaza dia malaza ihany koa zany ao amin'ny Hollywood io izay nanao sarimihetsika momban'ny tamin'izay fotoana zay izy zany dia crâne rasé zany hoe tena nandrazeny tanteraka mihitsy koa zany ny volony Demi Moore tamin'io. Dia zay zany no hoe nanaovan'ny Chris Rock karazana atsikana tany amin'ny Jada Smith dia niteraka atezerana zany izay zavatra izay ohatry ny hoe zany hoe
mitonontonona ny vadiny a kanefa ny vadiny zany ao anatin'ny karazana problema amina resaka retina ary rehefa nyrenim-pianakaviana ny vady no marary dia misy conséquence ny betsaka izany zavatra zany a eo amin'ny fianakaviana iray manontolo kanefa zany a dia ilay karazana atsikana zany a dia ohatry ny manambara fa manamaivana zany a an'ilay a problema n'izy mianakavy zany a sy ny hoe fitonontonona doa ny vadiny eo amason'ny publika zany a no natonga ny atezerana teo amin'ny Will Smith zany a ka natonga azy nitsangana dia nanome teamaina mandrivorivo zany a any Chris Rock niteraka ady-hevitra be zany a io fihetsika io satria zany hoe cérémonie d'Oscar izany zany a dia cérémonie izay sady mihaja no cérémonie izay isan'ny goavana ary jerevan'ny téléspectateur eran-tany mihitsy a izany karazana cérémonie izany ary dia hoe ny imagin'ny États-Unis mihitsy zany a no ao anatin'io inona moa zany a no finosin'izay a fihetsika rehetrarehetra izay satria ao zany a ny nanomba any Will Smith ary ao ihany koa zany a no nanomba any Chris Rock ary ao ihany koa ny hoe nanameloka ihany koa ny fihetsiky Will Smith ary nisy ihany koa nanakina ny fihetsiky Chris Rock ka ny fomba fijeriko zany a no hoe ifampizarako aminareo amin'ny toejavatra ohatran'izay satria mantsy a hoe zavatra niseho tany États-Unis io zavatra io kanefa zany a dia ao anatin'ny minitra vitsivitsy a dia mampiseho ny tableau ny réalité misy zany a ao amin'ny fiarahamonina iray ny zavatra fantatritsika dia ny hoe mainty hoditra Will Smith mainty hoditra i Jada Smith vadiny mainty hoditra i Chris Rock ary ny zavatra izay nanomezana trophée na nanomezam-boninahitra an'ny Will Smith dia ny tantaran'ny Venus sy Serena Williams izay mpilalao tenisy malaza ary reny zany a no ataontsika hoe vehivavy mainty hoditra voalohany zany a izay hoe nitondra ny amboara avo lenta eran-tany zany a ny amin'ny hoe resaka fanaovana tenisy ka ny tantaran'ny Venus sy Serena Williams zany a no lalaovin'ny Will Smith zany a ny papan'ny Venus sy Serena Williams satria ny papany moa zany a no entraîneur an'ny zovavy ireo zany a tamin'ny nanomboka an'io hoe taranja tenisy io izy mirahavavy ka tena fahombiazana tanteraka zany a ho an'ny fianakaviana mainty hoditra iray ao États-Unis zany a ny mahatratra ny karazana performance ambony eran'izao tontolo izao a satria fantatritsika tsara fa ny tenisy dia sehatra izay hoe anjakan'ny fotsy hoditra tanteraka tao ihany koa zany a ny Beyoncé izay hoe mpanakanto malaza ao États-Unis mpihira malaza ary mpilalao sarimihetsika ihany koa i Beyoncé ary manana inona moa izy dia vêtement de marque amin'ny anarany ary mpanefoefo ihany koa i Beyoncé izay manambady any JJ zany mpanakanto mpihira ihany koa samy mpanefoefo zany a izy mivady raha mbangoitsika tokana zany a ny hoe fahitana an'ilay cérémonie zany a dia ny hoe fanomezam-boninahitra ny mainty hoditra zany a rehefa tena hoe atao bango-tokana zany ny fomba fijery fotoana iray izay hoe teo amin'ny tantaran'ny Hollywood sy teo amin'ny Oscar zany a dia nanomezam-boninahitra ny mainty hoditra io fotoana io satria sambany
moa zany a ny hoe Beyoncé nahazo Oscar tamin'io Will Smith koa zany a dia nisongadina ihany koa zany a tao rehefa hoe adiaditsika zany ny zava-nisy de ny hoe fotoana izay hoe anomezam-boninahitra ny mainty hoditra zany no nisehoan'izay karazana hoe skandale zay etiko fotsiny matsy hoe ampieritreretana atsika izay zavatra zay satria misy ifandraisany foana amin'ny zava-misy sy ny rivotra politika eran-tany ny zavatra toy ireny satria Amerika zany dia mbola ao anatin'ny fanjakana sy ny pouvoir tanteraka ny fotsy hoditra ka n'izao fotoana izao zany dia mananolana ny Amerikanina raha oharina zany amin'ny Rosia amin'izao fotoana izao izany hoe ny tandrefana sy ny Eropa tandrefana zany misy fifanilanana amin'ny tatsinanana ary ny tandrefana sy ny Amerika zany miaraka zany hoe contre ny tatsinanana ka ny aty Afrika zany no sisa azontsika atao hoe fanantenana zany fanantenan'ireo tany vaventy ireo zany ny amin'ny hoe andeha ho tany malemy anorenam-pangady satria aty Afrika zany no mbola azo hitrandrahana an'ireo hoe karazana arena sarobidy ny valeur non périssable zany izany hoe misy zany ilay karazana zany fanambatambazana ny Afrika amin'izao fotoana izao satria na ny hoe ny Amerika zany na ny Eropa na ny tandrefana zany na ny tatsinanana dia samy te ambabo any Afrika ka karazana zany hoe sehatra nanomezam-boninahitra ny mainty hoditra zany io Oscar io nefa izay zany no zavatra nitranga izany hoe tao anatin'ny minitra fohy zany dia nisy ny scénario izay hoe mampiseho ny frustration misy zany amin'ny fiarahamonina inona moa zany ny hoe natezitra zany any Will Smith rehefa hoe niteny vadiny zany i Chris Rock satria matsy hoe efa samy goavana zany hoe acteur sy actrice samy goavana daholo olona samy manana ny toerany olona samy millionnaire izany Jada sy Will Smith zany donc zany olona hoe efa mipetrapetraka tsara zany ny toerany eo amin'ny société ary dia hoe mena voninahitra mihitsy nipetraka teo aloha tamin'ny plasin'ny VIP izy mivady kanefa zany hoe ilay mpanao atsikana Chris Rock izay hoe mainty hoditra mitovy aminy koa zany mpanao atsikana manano maizy azy koa zany olona zany no anao karazana zany hoe karazana atsikana izay ohatrany hoe madrabiraby ny vadiny Will Smith izay hoe nandona ny ambony zany satria raha ohatra tokoa hoe atao ny fanadiadiana raha ohatra ve hoe ataotsika hoe zany hoe fotsy hoditra ve ohatra i Jada Smith ataotsika hoe ireny fotsy hoditra hoe manahtsahana Angelina Jolie reny ohatra ve ohatra de ho sahiny ve ny hanao blaky ohatran'izay en public amin'ny toerana prestigieux ohatran'ireny fanontaniana mipetraka zany zay ary
fanontaniana mipetraka koa zany ho an'ny Will Smith raha ohatra koa zany hoe fotsy hoditra ilainanao blaky dia hitsakana ve izy hanome totohondry mirefidrefitra ohatran'ireny en plein public satria raha ty amin'ny tany mandroso mantsy zany dia tena zava-doza ireny fiesika ireny satria ny violence indrindrandrindra koa moa zany hoe violence izay anaovana humiliation olona en public zany dia tena goavana de goavana mihitsy zany ny hoe fanamelohana an'izany fiesika izany satria dia efa napetraka tamina plasy ambony eo amin'ny société zany izay Will Smith izany kanefa dia nanambany tena zany nanao an'ireny fiesika ireny en public ary indrindrandrindra koa dia hoe fotoana izay nanomezam-boninahitra ny mainty hoditra zany teo amin'ny sehatry ny zavakanto teo amin'ny sinema sy teo amin'ny resaka hira zany satria zany Beyoncé zany dia mpanakanto malaza dia malaza izany izay nanao hira sy dia izy zany ny akanjo maitsomaitso izy sy ny padiny zany anomezam-boninahitra any Serena Williams sy ny rahavaviny Venus Williams teo daholy zay olona rehetra izay nefa izay zany no tableau nisy ny eo amin'ny hoe discussion zany mikasika an'izay zavatra zay teny hoe eo amin'ny fifanajana zany eo amin'ny samy maity mbola somary lavidavitra zany ny hoe karazana ataontsika hoe zany hoe fifanajana eo amin'ny samy maity satria raha andeha zany i Chris Rock andeha hiresaka momban'ny volon'ny Jada Smith izay hoe noboriny tamin'io fotoana io noho ny aretina dia zavatra efa hoe amin'ny fiainana andavanandro efa makaleo ny mainty hoditra ny karazana zany hoe humiliation karazana intimidation indrindrandrindra moa zany atao amin'ny vehivavy mainty hoditra izay eritreretina zany hoe faible kokoa zany amin'ny société satria ny hoe volokoditra mainty zany dia efa amin'ny ran'ny société zany zay zavatra zay dia tsy misy milaza an'izany fa ny société no hatsapana hoe izay ny fandehany de ny hoe vehivavy koa zany dia mbola ao anatiny ihany koa zany hoe fambanina koa zany raha eo amin'ny société zany tsisy milaza an'izany zavatra zany hoe izay ny fandehany fa eonao mandinika sy ny zava-misy dia mahalala fa izay ny fandehany ka ny vehivavy mainty zany dia arabirabiana foana zany amin'io hoe resaka volo io ka efa leo zany lay olona hoe amin'ny fiainany andavanandro izy efa misy ny esofesoteny misy ity karazan-javatra rehetra ity manao perika ny vehivavy mainty esoina manao borivolo esoina aiza ihany ary zany aiza ihany ny fipetrany ka fotoana iray zany izay hoe nahatsapany Will Smith sy Jada Smith zany izy mivady hoe izao no mba fotoana prestigieux ho anay mianakavy zany hoe fifaliana no eritreretina amin'ny fotoana ohatran'io tsy misy esosoteny na hoe olona izay atsapany tenany ho ambany satria ny seremonia ohatran'io dia fanomezam-boninahitra ny vedety rehetra izay nahafapo nandritry ny taona zay zany no mba nandrasan'ilay olona tamin'ny fiainany satria zava-dehibe teo amin'ny fiainany ny ezaka rehetra izay nataony teo amin'ny karierany no homem-boninahitra kanefa hoe resaka mamizambisana zany no nalefan'ny Chris Rock izay hoe mainty hoditra mitovy amin'ny ihany
de ho zany iny na tonga n'ilay discussion ny hoe mifakasaky tsy mifanome voninahitra zany a ny samy mainty hoditra trafika enao me mahery ambava homana ampomeritreritra no alefako eto hoe aiza ho aiza zany a ilay hoe pouvoiran'ny mainty hoditra zany izany hoe efa napetraka no memboninahitra zany ny mainty hoditra tamin'io fotoana io dia mbola misy foana zany a ilay tablota klasika ny amin'ny hoe tsy fifanajana ny amin'le hoe fifanitsanana ny amin'n'ilay hoe tsy mifandefitra satria azony Will Smith natao a ny hoe nanaja tanteraka n'ilay cérémonie dia nangataka karazana conférence de presse rehefa avy eo a nilaza ny tsy fafaliany tamin'ny blague izay nataon'ny Chris Rock. Chris Rock koa zany a dia izay koa no hoe lesoka hoe nahoana no hoe amin'ny fotoana mba hanomezam-boninahitra ny mainty hoditra mitovy aminao no mbola asianao apatsy aivinao ny zavatra iainana isan'andro zany amin'ny alalan'ny karazana esopesoteny sy ny intimidation izay ataon'ny fotsy hoditra amin'ny société isan'andro noho ny volokoditra mainty dia ianao mainty hoditra ihany koa nefany no hapatsiahany zay amin'ny fotoana izay mba eritreretiny fa hoe andraisany ny voninahitra sy ny voninahitra sy ny hoe iotazany ny vokatry ny ezaka rehetra izay nataony nandritry ny androm-piainany mampieritreritra zany a ny zavatra toireny ny amin'ny hoe isika mainty hoditra ave dia mbola tsy tonga saina fa tokony fanoana tokony hiavitra amin'izay ary hatramin'izao dia mbola tsy misy ny lobeina matanjaka eo amin'ny samy mainty hoditra fa mbola ravarava foana amin'ny hoe tsy fifankatiavana ny tsy fifanajana sy ny hoe tsy manana an'ilay karazana fitokisatena tsy manana an'ilay karazana hoe fitiavana ny tena angamba zany eo zany mbola mila travaiena angamba zany a atao mafimafy orina izay hoe karazana fitokisatena izay zany a amintsika mainty hoditra satria dia tonga dia ny image izay hoe represententsika zany a amin'ny société no mitranga teo satria rehefa mbola tsy manondrosoke i Afrika dia tadidio fa hijanona mandrakizay io karazana rasisma sy karazana fanavakavaam-bolokoditra io rehefa mbola ny afrikana no tsy miray hina fa mbola hifanitsakitsaka mbola hifanitsanitsana mbola hifampisozo izy ny fitenenana dia mbola mampiditra ny eritreritry ny fotsy hoditra foana ny hoe anjanaka atsika amin'ny endriny maro rehefa i Afrika no mbola hoe tsy mitodika ny amin'izay hoe isondrotan'ny mainty samy mainty izay a dia mbola tsy misy hirika eo mbola tsy misy hirika satria rehefa hoe ny tany vaventy ene no manana ny fitaovam-piadiana no manana ny teknôlôjia no manana ny vola tadidio fa i Afrika no manana ny zavatsarobidy voajanahary izay a lafo vidy indrindra eran-tany ka inona zany ny tokony ataony dia ny mirahina na dia atao ara hoe tsy de misy ny hoe fifandraisana manao ahoana eo amin'ny samy mainty hoditra fa ilay hoe mifanitsana sy le mifanitsaka izay zany a mbola mila ezaka maro sy ny atao hoe sentiment d'appartenance satria ny
firenena matanjaka rehetra dia manana nizay lobeinany sy ny sentiment d'appartenance indray izy rehetra. Ny sinoa manana n'izay izy izay firaisakina sy ny hoe firaisany mifampiaro ny karana isika mainty hoditra ihany zany no sisa amin'izay hoe fisarasarana, fifanitsakitsahana, fifanaovana tsinotsinona. Rehefa mba misy ny tafakatra dia atao sy ankalana baraka n'iny olona iny mba hihitsana salamitsisy tikany ery amin'ny tany ery. Tsy miditra aho ny amin'ny hoe resaka hoe olona izay manao zavatra tsy mety amin'ny firenena toy ny fangalaram-bola, toy ny fanodikodinana ny harem-pirenena, toy ny zavatra rehetra izay hoe mambotry firenena, tsy miditra amin'izay aho fa ny hoe resaka izay hoe rehefa misy olona izay hoe mba misogadina, rehefa misy olona izay hoe mba manana ny maha izy azy azy dia atao izay anitsakisahana azy amin'ny tany, atao izay iverenany ary ambany. Dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.